Andriamato rivorakoto vao filo nasional natoko azy vemma ianao ihany ko efa filobanjakana tantanatany sy ny firenena tokokoa misy ny toetra raha mafampana ao Toliara eo amin'izao fotoana izao mikasika n'ilay raharaha Basy Toliara ny andamy moa milaza fa tsy maintsy risoana ilay asa ary dia mampiasa ihany koa ireo média ny ankilany ihany koa tsy andamy milaza fa tsy mety io fa manimba ny fahasalaman'ny mponina manimba ny fiainana amin'ny ankapobeny mihitsy lasa mienjandro ny tady tompoko amin'izao fotoana izao ary hitantsika angamba reny tranga afara ndreo fa ny afara tamin'ny fandefasana bombo mandatsa-dranomasina mihitsy inona tompoko no elanelam-panahy azo ambara mahakasika an'izao zava-misy zao mba tsisy ny hoe raha mandrika sanatry ny mivava eo anatrehan'izany fananganana orinasa Basy Toliara zany. Manana tokoa ny firenetsika raha ny rena kibon'ny tany na tsy lasa afa-tsy zay tokony avadika azo avadika io ho arena azahoany be sy ny maro tombontsoa mba hialan'ny firenetsika anatin'izao fahantrano zao tsy isika akory ny firenena voalohany manao an'izany itsy apitatsika eto ohatran'ny Botswana reny zao dia raha azo tarafina izy amin'izao fotoana zao fa anisan'ny firenena afrikana aty amin'ny faritra atsinanana aty raha tsy ny Afrika Ray Manontolo mandroso indrindra ary tao anatin'izay fitrandrana ny rena kibon'ny tany izay ny anisan'ny tena singa fanohitra noentiny nampandroso ny firenena na hitrany vahoaka tombontsoa tamberina ho anazy zay mafanjakana fanjakana fa tsy naheno ianao teto Madagasikara hoe misy an'izay fampiresahana zay satria olombelona ny ao fa ny aina tao manjato taona ny olona ao mampatsiahy fotsiny eto hoe efa nandeha tamin'izay nitondra misy ny olana io tamin'ny Basy Toliara sany izy tamin'izany inona ny natao mbola veriko eto efa nitenen'ny secrétaire général ny HVM omaly tamin'ny haino amanjery nidina tany ny ministra maromaro tompon'andraikitra voalohany ministra mikarakara ny arena kibon'ny tany sy ireo ministra avy any amin'ny faritra iny nampiony any rehetrarehetra na ny manaiky na tsy manaiky na ny fanjakana hoe inona ary no ataontsika satria ny hevitra aloha ny hevitra fototra dia hoe anisany mba mety ampisandratra ampisy fisandratana Madagasikara ny fitrandrana ny rena kibon'ny tany aradrariny azahoany rehetrarehetra tombontsoa anatin'izay maromaritra iresan'izay iaratsy nefa nga préministre amin'izao fotoana zao préministre tamin'izany manana ny dossier momba an'izany zany fampiresahana zany fa inona no atao mivazavazany mihitsy io tamin'ny 2024 hoe tsy ekeny io zay zany le resaka politika masiso miaratsiny amin'ny fitenenana fa raha ny eritreritra zay hevitra fototra zay izy hoe tokony mba hotrandrana aradrariny zay aradrariny zay zany manaja ny tontolo iainana manaja n'ireo olona ao anatin'ireo misy fampiresahana io zay vo manapa-kevitra tsy niteny an'izay izy fa may fotsiny izy amin'ny fifidianana satria ireo olon'ireo zay nibahana tamin'izany zay nilaza mihitsy ary le député mbola député amin'izao fotoana zao fa hoe tena extermination mihitsy no ataon'ny fitondrana rajonarymampianina ankehitriny tsy manazava ny inona fa tonga dia milaza fotsiny hoe mety ndray io ahoana moa ny andraisan'ny olona an'izany fanjakana inony zany tamin'ny 2024 izy raha manao digny an-davitsika satria nakatony io tamin'ny 2024 hoe adalan'ny fitondrana teo aloha ny resaka an'io fa tsy misy ilanana io inona zany ny zavatra niova taony elakelan'izay 5 taona zay ka mahatonga anao amin'ny 2024 milaza indray fa tena ilainy io tombotsoany rehetra io nefa ianao avoaka ny olona andro manalina eo ny fitondrana andrajelona nandahany io inona zany nandavanareo azy fa voavavy ny olana tamin'ny fandavanareo amin'izany ka mahatonga anareo ankehitriny andao ndray atao lay izy sa le vola fotsiny tsisy antoka tsy misy fampianona ny olona fa fampiasa-kery ve no atao eto amin'ny firenetsika zany ve ny tena zany ve sisitsika zany ve sisany fifandraisan'ny fanjakana amin'ny vahoaka zay hoentiny dia fampiasa-kery jolandro fedina ve reo nanafika an'izy ave reo olona reo zahay toa tsy mitsara mampaprojet azy fa le fomba hoentin'ny fitondram-panjakana mihitsy hoe fahatray izy ty herisetra ataonareo ty
raha mba mivadika kely fotsiny ry apréfet sy reny gendarme sy ny maramila rehetrarehetra eny mba mipetraka amin'ny toeran'le olona ve dia ngamby reny tonga dia niantso hoe adoro zareo ifampiresaka tsika amin'ny zavatra zay atao. Ina ny apadiso an'izany fa ankehitriny ny zavatra rehetra zay ataonyity fitondram-panjakana ity dia eritreretiny a rehefa tsy manaiky ny teniny a dia mpanakorotana zany a tsy ty fampandrosoana zany a ka daroy mialatsiny amin'ny fitenenana io zay manambasy io zany iny hatramin'ny oviny zany 7 marsa androany rapitsy ny fety lehibe fahatserovana fa tsy fety akory ny alana tamin'izany fomba mampanao zany erisetra ny oentina mandresy lahatra teto amin'ny fiainatsika dia androany ve anao milaza fa voafidim-bahoaka dia anao erisetra toy izany mety manana ny tsy fahamarinany ireo olona mandary ao a mety misy antony ao fa mihinana tsenonao izy maninona dia olona dala daholo ve ireo olona milaza hoe tsika eny manana ny ataoko hoe ny sotoavitsika manana an'ireo arena atsika rery manana azy ny azo sy ny any rehetrarehetra mila fampiresahana kosa zany tsy azo atao anterisetra zany ary zay raha nijalona tamin'ny 2024 tsy nanao an'izany tsy hoe tsy mahalala mety ho tombontsoa azo ny firenena amin'le fitrandrahana fa nandanjalanja satria tsy natao hiady amin'ny vahoaka ny fitondrana. Raha zao tsara misy zao zany no ohatra hoe tena mbola itoy mety anahoana no hoaviny po no toliary ohatsy anahirana mety zay ka mendrasan'le mpitondra sanatriavako ny fitenenana satria mampiahialy izy mino an'le tompona ndraiky trany ianao dia za moa vera anatry maso an'za fa nareo mampitany amin'ny ena manjery raha andeha angataka aneo hevitra ve reo olon'ireo inona ka ntsenonao azy ankadyreo izy dia aloha izy hiteny ao aloha izy mba hiteny ny heviny fa tsy tonga dia tsy mahazo ianareo zay foana matsy le manahirana dia tsy nahazo lalana nareo ka andrena ndraiky ny OMC io OMC io foana ny resahany eran'ity Madagasikara ity malatsiny amin'ny ainga préfet ny Tuléar za manaja amin'ny fitondram-panjakana fa atraiza ny herinao amin'izany OMC anao zany fa hoentina hamono vahoaka ve zany re an'izany fa tsy afaka mifampiresaka ve nareo tsy zany ve dia davantsika an'io décentralisation mba ahafahanareo miaraka amin'ny vahoaka hoentinareo ao ka mifampiresaka ambony latabatra raha ilainy zany midina eny an-tsaha eny rehefa ilainy zany hoe aiza tokoa moa zany zavatra ifampiresahanareo zany a tia ny hevitra ny fanjakana tia ny hevitra tolorety tia ny hevitra reo a dia ahoana no atao amin'izany eo ny fanjakana mba hoe fanjakana mitantana fa tsy fanjakana herim-pamoretana akory ny andaniny tepoko milaza fa hoe olombitsy ireo mitarika fanakorontanan'ireo zay moa no filazany ny andaniny ny ankilany kosa hoe tena na hofaty atao amin'ny taninay azy zay tsy hialy eto tsony mihitsy mora kely mijery an'izany fantatra ny eny fiarekerenandreo olonreo za moa fa niasa ela be tamin'ny faritra iny manomboka avatia kiloka alohan'ny kiloka ty ka hatrany Morombe tamin'ny andro mora be mijery an'izany misy mpamboly ao misy mpanjono ao misy olona mipetraka ao sinsisa zany ve ny adikevitra eto amin'ny firenetsika teo vitsy nareo na petsaka nareo fangara vitsy izy dia tsy manana no teneniny raha maro ve izy dia tsy manana no teneniny fiza milaza fa reo olona nampiteneniny rehetrarehetra miteny amin'ny vidéo reo dia tena manana marina samyrery dia mitondra olona maro be tokoa anatin'ilay izy zay lazaina hoe isika anie manana an'izay hoe marina mety malaelaela kely lay izy fa rehefa miresaka amin'ireo olona ataoko hoe hiara ombona atoko amintsikatsika dia tokony mametraka an'izay fotoana zay ne ilanan'ilay izy inona ary natao averiko nay mandeha nomboka tamin'ny 2024 ka hatramin'ny 2024 dimy taona be zao tsy misy tsy nitohizina intsony lay dinika raha manao efa nisy consultance tany nisy antirehetrarehetra misy manam-pahaizana nalefa tany miresaka amin'olo misy anthropologue nalefa tany tamin'ny andro tamin'ny 2024 satria zany ny asan'ireny olon'ireny mandanjalanja fa tsy hoe andeha ady varotra eto hoe vitsy betsaka sisisa vitsy izy ko tsy navelanao nivory dia nijerevanao fotsiny teo dia niaka teo hitany olona hoe avenareo olona 50 ka zany ny zany lay fomba mampanao fitondram-panjakana le rehefa maiky zay mamaiky ao izy dia ampiasany OMC zay foana ka trainay nareo samborinay nareo asianay bombe lacrymogène dia hatramin'roviny tsy nahazo lalana amin'le fidinana ka tsy misaina le olona angatahana lalanako tsy mba mandanjalanja an'izany hoe alora re olona aneo hevitra ny olona aneo rehefa miteny izy maneho hevitra izy amin'ny olona mpitondra vahoaka zany zay aminy dia efa hoe mba misy fanjakana mieno izahay fa tsy atosika ao andeha ho any amin'ny tsy ara-dalàna izy ianao ny manosika azy iantsony olona pomba aby izy aneho hevitra izy inona kay ny fahotany amin'izany kiony ao ny arenany kio
zay nietretin'ny arena ny fanjonona ny fambolena sy ny ahia hitany mba mijery koa na izy amin'ny eran'izao tontolo zao hoe ny ahiahan'ny olona amin'ny resaka fivovany toetrandro sy ny fampitehany ny toerana zay misy azy ty am'izay rano mety very ao sy izy ahoana moa le olona tsy ahia am'zany anjaranao mandamina zany na roa taony zany na heri-taony zany na enim-bolana zany alamina aloha le izy ny azy zany averiko foana zay alamina zay fitonam-panjaka tsy bozaka manahitra koa reo olo reo e tsy bainga tany sanatriany zany sanatriaviko fitenenana am'longoko bakatuliara ao fa olombelo avao reo ka manino ataonao an'izao fa lafa tsy manaiky hevitra anao de hoe hovonona ahy ianareo hogadrany ahy ianareo io zao mpitarika efa nysambory ny andriamatoa fanapery colonel fanapery dika inona de andeha ve zany andeha hatramin'ireo vina le bastila io oendrasana maramila mandrakizay ve zany io fitrandrahana io raha zao ny fomba mampanao satria vo mainka manao letika ampo le olona hoe ay ve zany tsy fitivizana kevitra aminareo no isamborana olona am'zany isamborana mpanao gazety fa mandeha manao interview fihinanao atao mpanao gazety hipetraka anany anaty trano ianao zao manao interview za tsy mitovy hevitra amin'ny fomba ataon'ny fanjakana tsy miteny any hoe atao sa tsy atao bastulaire fa ny fomba toko hoe amahandry zareo ny olana ny tena laviko mihitsy betsaka neny ny zavatra saika ho atao koa tamin'ny fotoananay ary zany fanarenana ny firenena fa rehefa hita hoe tsy ampifanolana ny firenentsika zany de naka fotoana mifandamina mipetraka eny ambodikily mantanyreo olo reo manao kory ratoy fa tsy andeha hoe satria ianao ne manana herim-panjakana de raha anao tsy manana herim-panjakana de iny ataonao hilay avao zay ny manahirana ary ny olona tena tokony mitarika an'zany mame baiko an'zany de ny filoham-pirenena sy ny premier ministre satria reo ny ray aman-dreny amin'ny constitution reo ny ray aman-dreny reo fa tsy sanatriny zany ny fahefam-panjakana ndray ny apresiana andavo ny piraitandrazana amitsika amina zavatra toy izao de ozy aho hoe inona moa ny tena mifantoka eto anatin'ny sain'ny olona am'izao fotoana zay mpanalinalina tantara de misy malagasy ny varotra ny tanindrazana tam'zany namadika ny tolona zay nataon'ireo malagasy mahery fo mba tsy anaika fomba ny oeton'ny fanjanana tany fanaovana kabraraka ny arenatsika ny eritreretiny fa ho anazy ty madagasikara ty de misy malagasy any namadika malagasy ka natonga ny reny fatolony reny inona moa ny arovany malagasy tam'zany ty tanindrazatsika ty de natolony ny tenany lasany ny lefa tanaty ala tany natanjaka ny maramila mpanjanahantany tam'zany nampiasa malagasy nampiasa reo hafa firenena tamitsika noetin'ny frantsay teto anapotika atsika zany tena pahitantara fa mba nisany mamaky fotsiny tokony tamberina zany atao saitsika am'izao fandrombana ny arem-pirenena zao ny arem-pirenena tsy maintsy hotrandrahana zay tokony hotrandrahana mamerina indray fa ao anatin'ny fandamina indrindrindrindra ny fampisehoana ary ny fanatanterahana fa ho tombotsoa maharitra ho an'ny firenena izy moa ny firenena le vahoaka firenena tsy bainga tany akory re olona zany ny tokony zavatra mampisokatra eto amin'ny firenentsika hoe raha manao zavatra tsika eto mba hialan'izao firenentsika zao anatin'ny fahantrana de tsy zao sary hita zao hoe alatra ry volamena mivoaka ry sokatra mivoaka ry pitehana ny ala dorana ny ala zany hoe mbola voazanaka akoloka foana ve zany tsika hatramora zany tsika mifanjanaka eto za de tsy manao zay tsony hoe ny any ivelany manao atsika zany fa reo manana fotom-pisainana noetiny zany ny tavely eto angana miveriny eto ka mieritreritra fa zany ny fomba hoentina ampandrosan'ny ny tenany fa tsy Madagasikara tsy zany ny ampandrosan'ny Madagasikara zay amiko ny tokony réflexion lehibe eny ary ahoana ny zavatra ikatsahana sohombonana satria firenenao io olombelona io fa tsy hoe eto anao mety aminay io de amidinay ty nosy ty eny mety mitondra reny io arenao aniza ho an'le olonandroahanao to ve maty mahandro reo olonareo de zay ve mampafirenenanao zay ve nitoloman'reo olona malagasy lafony tamin'ity tanindrazana ty zay ve nitolomany iferina am'zahatra ohatr zao tsy vita mory zany fa toetsainy zany
toetsaina mpitondro zany rehefa mitondra ianao a de mieritreritra zany re averiko ny firenena tompokoa olombelona ny ao olombelona miaraka am'reto zavaboary a men'andriamanitra atsika tamin'ity nosy ity rehefa mikady zavatra ianao zany anao zavatra ianao ho tombotsoan'reo olombelona ao anatin'ireo ho tombotsoany zay maro anisa sy ny tsy maro anisa ao anatin'ireo satria reo ny atao hoe vahoaka malagasy fa tsy atsitokotokonao hoe zay miaraka aminao ny amenao tombotsoanao a fa zay tsy miaraka aminao a de any izy any a fa tsy maninona izy a na mitsindroka zordirary izy any zany amiko ny fifoaza tsaina hoe makany am'zany tsika zao a satria mitombo be ny fahantrano mitombo be ny elanelana misy ao anatin'ny olona mpanan-karena eto amin'ny firenena vitsy anisa sy ireo olona maro be zay milona ao anatin'ny fahantrano tanteraka akoatra ny fampitehan'ny toetsaitsika ny sotoavitsika inona daholo ny mahatonga zany rehetra zany vetivety eo mahatsapa ve ny olona fa misy miangatra eto amin'ity firenena ity marina maninona tsy eken'ny olona tsony ny didy avoakan'ny tribunal satria etretin'ny olona fa manao zavatra manahirana eto amin'ny fitsarana ary zany anisany zavatra lehibe nanapitehan'ny mpanjanahantany an'ity firenena ity misy olona karazany olona hafa ato arovana foana de ato avelao izy ao l'indigène avelao izy ao e fa tsika le elite e tsika n'le mpanan-karena e tsika afaka miaraka amin'ny vazaha e de zany mety fa tsika zany ny tokony isy eo fa tsy hoe ampo hoe reo zao ampo zany fa raha ampo andeha ho any amin'ny zavatra filoatra zany a alao mba hoko zay le fanontahana ny vahoaka e